taona vaovao soa vaovao lohateny vaovao maro samihafa ihany koa no indro atolotra ho an'ny mpamaky ny gazety soa amin'ny andron'ny rapitso alakamisy tafiditra indrindra ao anatin'ny laharana voalohan'ny gazety soa ivoaka ao amin'ity taona ity izany rehetra izany. Lobaka sy zipo ny sofiangaly ary koa ny taovolo afakely indray izany no lamaody vaovao entin'ny gazety soa amintsika indray anokafana izao taona vaovao izao. Lohevitra famosongadina kosa ny sehatra sosialy mahakasika ny fiarahan'ny mpivady sy ny mpifankatia izy ny tena mpamitaka. Joyeuse Epifanie lahatsoratra iray hitaterany soa ny tantaran'izany fetin'ny Epifanie zany amintsika. Ny sehatry ny fahasalamana kosa indray dia iresahan'ireo fitsipipinanana ho an'ireo maniry ankahiny vatany mba ho tsara bika kokoa amin'izao taom-baovao izao. Ny firaritsoa sy ny fiarabanatratry ny taona 2012 moa no mampisongadina tanteraka ity laharana ity ka nina andro entina amintsika dia hanome hevitra antsika amin'ny fikarakarana ao an-tokantrano ao. Tsy adino ny penin'ny pe izay hitondrany mamasoa ny firaritsoa ho antsika mpamaky tsy ankanavaka. Mbola manamafy etona ary ny gazety soa mba ho taona zina ho antsika menakavy ity taona 2012 ity. Isan'ny nisongadina nentina tamintsika tao anatin'ny fampahalalam-baovao voalohany tamin'ity taona ity ny mahakasika ny akony ny fankalazana ny fetin'ny faran'ny taona sy ny fetin'ny voalohan'ny taona ny taom-baovao zany ny tianambara tompoko lasy tompoko vavy mifarany reto ihany koa ny fampahalalam-baovao antsika ray amin'ity takariva ity dia fisaorana feno no tolotra antsika naharitra anjery izany hatramin'ny farany ho amin'ny rapitso indray ny fotoana ao anatin'ny fampahalalam-baovao metraka ny veloma mandrapitafa ho amin'izay indray ary veloma tompoko.